source de vie. Asabotsy fa raiky amby roapolo ny volana Jolay taona 24 miarabantsika rehetra ny tokantrano any miaraban'ny finaingo sy farany soavana ihany koa. Bonjour. Bonjour. Adino maly fa ampatsahivoko androany mba tsy adino tsony fa misy ny lalao izay iarahana fédération malagasy ny taranja basketball efa nataontsika tamin'ity herinandro ity dia antitra terina trano izy fa ny fisarina dia atao amin'ny alatsinainy amin'ny fandarana ho avy izao ny fantaniana apetraka amin'ilay fifananana amin'ilay kilalao dia ny hoe rahovina ny fifanitsanana ny AfroBasket 3 contre 3 no atao etsy amin'ny lapankolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. Azonareo atao ny mamaly izany fanontaniana izany amin'ny alalan'ny afatra miafina ao amin'ny page Facebook ny Midi Ma'nifik hatramin'ny alatsinainy maraina alatsinainy atoandro zany dia ho avy eto ny tompona andraikitra ireo lalao ireo anisan'izany Viky Manifik hitondra ny fisarihana raha sendra marina ianareo tsy ahivina hatrany fa misy tapakila anaky BDB vita maromaro valo izy sio tolotry ny fédération malagasy ny taranja basketball ho antsika tsara avy ka ny sarihana amin'ny latsinainy dia olona efatra zay mahazo tapakila ny olona ray mahazo tapakila roa zany hoe rehefa mandeha mahazo raha ohatra anao ka mandresy dia mitondra namana ianao mandeha mankany zany fa tsy mandeha irery zay ngamba le fandeha izy zany zay no ela tokony lasitoko vavy fa manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fandarana Midi Ma'nifik amin'izao sabotsy izao ampahafantarina amintsika fa ny vahintsika an'io dia tovolahy gosy anankiray zay anao fampisehoana ao amin'ny Glacier Analakely dia tsy iza zany fa Adrien Kilalaky. Salamanao Adrien. Salama dia mikopakopatanana antsika any tokantrano rehetra any dia fa miaraka antsika rehetrarehetra. Rehefa iseho ohatranay izao rehefa iseho télé tsara atao zany fa rehefa hoe andeha hiasa ohatr'izao zay zany dia misy fikarakarana kely zay zany tsy hoe tena ohatrohatr'izao foana isan'andro fa mba misy mikarakara kely zany zay le misy manao maquillage isy ohatr'izany zany dia hiresaka momba an'izay maquillage zay mihitsy koa tsika amin'ity fandarana sabotsy ity tsy iza zany fa Fabio afantaran'ny olona be dia be zay tsisy zay tsy mahalala ny Fabio raha olona mbola manao maquillage rahandria mahazo noro Fabio. Miarabanao Fabio. Ie miarabantsika rehetra eto amin'ny plateau dia miarabantsika rehetra ny tokantrano zay manaraka ny fandarana amin'izao ora izao. Atelier Maquillage no horesantsika miaraka amin'ny Fabio ary any amin'ny faraparana fandarana any dia hiresaka momba an'ilay fifaninanana amin'ny AfroBasket 3 contre 3 isika ndao amin'izay anaraka ny fandarana fa be resaka be i Rina Voniandro. Rehefa sabotsy moa dia izay zavatra nanamarika ny iny herinandro iny no averina eto N'Golo Kanté. Ny teny ny dira mondial fa N'Golo Kanté jereo ne. Il récupère, il distribue à Chelsea comme en Russie. C'est le gars sûr de notre DD N'Golo Kanté. Quand il part, balle au pied, impossible de l'arrêter. Il fera tout ce que vous voulez, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, ba-da-ba-da-da. N'Golo Kanté, ba-da-ba-da-da. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté amin'ny somary mbola lava ny ireny fa notapahana satria manjary lany andro be tsika miaraka amin'ny N'Golo Kanté nefa tsy voatery mpakafy Frantsa daholo ny mijery ny Midi Ma'nifik. Zay rena vao nanao azy hoe za tsy nina France ianao France ianao dia point point c'est tout. C'est tout. Ty efa hitatsika omaly izy ty fa averiko indray ty mety mahalina ny mpanakanto rehetra eto amin'ny tanàna ty ty clavier révolutionnaire ty vao malina zany vao tamin'ny fandarana maly zany supporte
clavier mbola zava mijery atao farany mbola automaty zao mbola aty zao ka le clavier iny zany ohatrany ina malemilemy mitosiny de afaka anaovana effet be dia be ny tananao afaka milalao be zay fihetsiky ny tananao de voarainy daholo ohatrany tactile vita tompoko zao tsika de anaraka ny feon-gazety izay hoentiny farabe kibo fa aorinan'ity zay noasoavana raha toizana tso finaingo finaingo be volombava sy farabe kibo efa andresahany finaingo tao anaty bestof teo rehefa sabotsy de za koa mba hanao bestof kely androany amireto gazety maromaro zay namoaka ny mikasika ny ekipa frantsay zay nandresy tamin'ny mondial teo de arahantsika ngely izy resisika champion du monde kosany de mba indraindraina aloha androany sisa farany ka tsisy tsony l'Express any ivelany any de namoaka fa l'équipe de France sur le toit du monde efa netiko tetiany izy io un français nommé Deschamps zay la une an'ity gazety ty de manaraka azy ao ny l'OBS les coulisses d'un triomphe la méthode Deschamps les bleus vue de l'étranger l'enfance des champions mitantara zay zavatra efatra ny tany saiko teo zay ny l'OBS na ny l'Obs tao anatin'ny gazety ny fahatelo kosa de ny sport foot magazine mbola miresaka ny ekipa ihany izy France la culture de la gagne zany hoe ny kolotsain'ny fandresena ny gazety les valeurs kosa de nasongadiny amin'ny coupe ngedabe tazomy Deschamps io hoe les valeurs de la victoire zany inona ny tena lanjan'izany hoe fandresena zany ho any zareo frantsay patriotisme autorité culture de la gagne comment Deschamps a réconcilié la France avec les bleus afaka jerentsika moa reny gazety reny amin'ny internet téléchargena raha mahalina antsika zany le tantara de afaka hita reny any amin'ny page-ny magazine ny fahadimy kosa de ny France football l'album souvenir de la coupe du monde zany hoe ao daholo ny étape rehetrarehetra narahana nandritra ny coupe du monde ray manontolo iny de ry ambany ary misy soratra hoe fin de règne hoe nona fandresena nona ina reny fanjakana nona fanjakana misy karazana ironie kely ihany ao anatin'le izy misy jeu de mots kely ny fahaenina kosa de ny courrier international France génération bleue la réussite française saluée dans le monde entier kosa aloha tena marina kosa aloha zay de ny fahafito ny ici Paris de magazine people izy io fa tsy gazety de magazine anazy gazety boky ohatra le fetsika isan'andro rehefa sabotsy de misy matsikaiky ao anatiny misy sujet intéressant koa ao anatiny fa anisany asongadiny teo amin'ny moa zany page voalohany io nisy any Emmanuel Macron dans les bras d'une autre Brigitte n'a rien pu faire somary mampimele izy mampalahelo c'est lazany croaty Emmanuel de aleo miangatra de aleo le présidente croate tozay le bébé Brigitte de fahavalo ihany koa mbola gazety mbola people ihany izy ty magazine people de misy sariny Didier Deschamps anatiny ao miaraka amin'ny zanany Dylan zay ny anarany faly be izy eo ambony terrain de misy ihany koa ny Kylian Mbappé sy Emmanuel Macron zay tsy nisy protocole tsony teo amin'zareo hoe anao kalaintsika sa tsy anao kalain fa tena to de kalain be tsisy protocole tsony nandeha teo de dans l'intimité des champions du monde zany hoe ny karazana tantara momba nyreto champion du monde misy telo amby roapolo reto hita ao anatin'ny gala avokoa akoatran'izay mbola makasika ny mondial ihany moa de raisiko manokana androany ny Paris match zay nitantara ny événement ngeza be tamin'ny 15 volana jolay iny ny taitaina ny omakomana
Nitaitainy zareo no de fatany ary andresy izy a efa fatamy aloha zany andresy izy zay nylazay tao anatin'io magazine io satria roapolo taona taty aoriana tokoa de efa nandrandraina zay fandresena izay a ary ny alohan'ny nandresena azy de efa nivoaka amin'ny maillot vaovao a 2 étoiles zany hoe efa tena niomana mihitsy hoe horezy le fifanandrana eo tsy ataoko hoe Croatie fa marary be foko Pitava Croatie ny resiko. Eny aloha toy zay. De ao anatin'ny Paris match nahitana ny tantara kely hoe palmarès kely a parcours kely ny Didier Deschamps nanomboka tany amin'ny 98 hatramin'izao 2018 zao. De misy ihany keo anankifolo ny olona misongadina nasongadin'ny Paris match tao anatin'ny 3 ny ao amin'ny ekipan'ny France aloha zany de Didier Deschamps zay coach de mpilalao voalohany Mbappé de misy ihany koa Samuel Umtiti de misy ihany koa ho an'ny Izary Giroud, Raphaël Varane, N'Golo Kanté, Griezmann mazava ho azy ary ihany koa ny Loris le gardien de but goal mahay izy iny ndray tantaran'iny tantara kely fa iny tsy de fantatry ny olona loatra hoe izy tsy de asongadin'ny olona moa zany efa vofa kely iny de efa nanao goal foana iny entiny dadabe mijery match izy de mitomany anao goal foana izy tambola kely de farany izy lasa goal zay zany. De araka ny efa fantatritsika moa zany fa i Mbappé aloha zany tena star indrindra ao anatin'ny anina satria izy no tanora indrindra 7 taona valopy sivifolo ary izy ihany koa de efa nankafy be an'ny Zidane izy taloha numéro 10 nankafy be an'ny Cristiano Ronaldo izy zao Ronaldo ndray lasa mankafy be anazy vice versa fity mifamaly ny sarin'izy Roland mihitsy fity mifamaly recto verso eny ary zay zany bref misy fisaorana be de be natolotry ny ekipa ho an'ny mpankafy eran-tany mihitsy naiza ao anatin'io gazety Paris match io tamin'ny mondial na tsy tamin'ny mondial fa tamin'ny monde atoandro na tamin'ny euro hatramin'izay nankafizana ekipa frantsay irina zany tafiditra ao anatin'izay ny saorana manokana ianao de amin'ny masabotsy ny andro de tohizako hoe mba hiresaka kely film horonan-tsary comédie musicale tsika de tsy izy akory zay fa ny Mamma Mia voaka Mamma Mia 2 ndoranga aloha hian'hira kely oty le hirany aba miran'izy te le tena hira fa tsy le bande-annonce nge mba alefaso kely mavoangoty. Iny le hira de iny ihany koa nanaovana bande-annonce le Mamma Mia 2 film izy io le Mamma Mia 2 de tsy inakory fa nisy tovovavy anankiray de tany amin'ny firy taona nefa lehibe mihitsy izy vao nafantatra efa andeha hanambady izy zany efa hanambady mihitsy izy vao nafantatra hoe manana dady izy anankitelo be zao le dadany zay le tantarany tam'le film tamin'ny andihany voalohany zay mihitsy de mitoy de zay le histoire le film mitoy ndray zany izy am'izao fotoana zao de hitatsika ivoaka eny ihany ny bande-annonce ny hoentintsika ety ihany mahakasika an'izay hitatsika ivoaka eny ihany le film fa le bande-annonce le film mandray ty hoetiko ty azao aloha précision kely na tonga le anarana hoe aba toko de fitambarany initialny izy efatra menadapika mba natao anatin'ny groupe de tsy izy akory zay fa nazo loha teneniko vetivety Benny Bjorn Annie de Agneta tsisy Adrien zay ny anaran'izy efatra de nameny atao hoe aba de ty le bande-annonce le Mamma Mia 2 de mankafiza de jereo ndray film. Mamma Mia, here I go again.
Je ne me suis jamais sentie aussi proche de ma mère. Exactement au même endroit qu'elle, à l'époque. À la différence qu'on sait qui est le père cette fois. T'es enceinte? Oui, je suis enceinte. Le coup classique. Tu passes 20 ans à attendre un père et tout d'un coup, t'en as 3. Tu es ma mère et je t'aime tellement. Vous avez bien souffert des ravages du temps. Quant à vous, là, je vous sied, comme il sied au chêne, au vin et au fromage. Zay mahakasika an'iny. Zahay jereny io. Za koa hijereny io rehefa mivoaka io. Zay ndreo vue de presse tsika androany dia ndaontsika isento kely ao anatin'ny dokam-barotra re. Ma source de vie. Type 3, filalaovana ny quinté plus quartier plus artiersie mitambatra ao anaty tapakila iray. Raha ordre ny quinté plus, tonga dia ordre avy hatrany ihany koa ny quartier plus ary ny tiersie. Type 3, mitamba be. Gillette Bleu 2 avec sa pompe hydroactive Lubrastrip vous rase de plus près sans toutes les entailles et coupures. Passez au Gillette Bleu 2. Gillette, la perfection au masculin. Machine de chez Massine au quotidien. Massine, un accès vers l'avenir. Fotoana iray manahirantsainantsika vehivavy mivadimbolana, tsotra ny vahaolana, Sleepy Lady. Malefaka ho izany serviette hygiénique Sleepy Lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakan'ny vehivavy rehetra. Tosihana akory ny fisiny noho izy manify nefa mivoaka sy mahary tsara. Tontolo andro mahafinaritra, mianaka halalana sy tsy misy ahiaha, apetra ao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Araka ny fafantatrao, ny couche Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ireny sy ny zaza noho izy maharitra mandritra ny alina manontolo. Isaona anao mbola manaraka hatrany ny fandarana Midi Ma'nifik. Izao tsika dia andray ny vahiny amin'izay Adrien Kilalaky no resitsika voalohany ao aorianan'ny Francky. Adrien Kilalaky, bon anniversaire anao aloha. Ya, sotra indrindra. Satria anniversaire an'izy io maly. Afaka maly. Afaka maly ka. Misy ifandraisany ve amin'ny hetsika atao amin'ny Glacier? Ya, voalohany indrindra moa zany sotra betsaka ny namana niarahapany anniversaire zay satria anisan'ny zava-dehibe tokoa zay eo amin'ny fiainana eto an-tany. Fifandraisany dia tena misy tokoa amin'ny hetsika atao rariva zany ao amin'ny Glacier. Misy surprise bevata be zany avy aminay groupe Adrien Kilalaky na mety antiky tena zany hoe surprise bevata be zany atolosinay ho an'ny mpakafy zay tonga ao amin'ny Glacier rariva io. Dia mahazo mirobaroba ny olona sa tsy mahazo mirobaroba?
afaka mirobaroba fa fety ny andro zany toa raha antsika raha le tira ty vetivety afaka mirobaroba tsara ka Adrien zay Angela apirka boss papa azam robaroba la fa manada hey hala 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 ana tire madrene na zawanai ana tire madrene na zawanai azam robaroba na mana payerumano azam robaroba na mana payerumano arena mizaura malakinyala arena Adrien Kilalaky tika hoe zany fa tena tsy manao fa tsy Kilalaky Adrien sa Kilalaka tsy manao fa tsy Adrien ya manao gadona hafa ihany zany fa ny afatara be sy ny maro moa zany de migadona Kilalaky mihaino fa misy hira anankiray zao any fa mivoaka any fa mbola tsy nalefa tamin'ny télé fa sy gadona Kilalaky le izy fa sodafy mihaino feonao ohatran'ny feo tsy haiko ohatrany avy ambosimbositra avy any sa avy fandrina anao nefa ny Kilalaka ohatrany avy any tsy avy any amin'ny faritra ohatrany any Menabe any zahay zany faritra misy any zany tena marina hoe tianao fantatra ohatra zay ya zahay amin'ny faritsy Barabory zany tena marina Barabory zany hoe baralava moa izy ty misy baralay de misy hoe barabira zany de zahay Barabory zany tena hoe amin'ny faritra Barabory zany tena misy anay zany hoe valivotaka agny amin'ny faritsy bara zany zahay de somary fangaro zany le fitenay sady maka kely be sy leo avao maka bara zany le fiteny zany zareo fa tsy hoe tandrefa lasa hoe tabara de misy toy ihany le izy fa le tiana za zao mizara sekotadika fa za rebireben'ny tabara ny reny manao Kilalaky reny hoe tsy mamizana be ve hoe mihaino Kilalaka mandritry ny adiny telo sady mijery moa zany na mijery ny olona mandihy zao ina tena tonga de torticolis raha ohatranay zany aloha fahazarana le izy miakina amin'ny fahazarana ohatra hoe olona zany ohatra hoe zatra miheno slow no tena mahazatra anazy de ohatranay zany de tsy le izy zany hoe zatra le Kilalaky zany tena fatoky anaty loha nefa misy fotoana hoe ohatra ny sakafo rehetrarehetra avao koa zany de iaigna tegna am'le lamozika hoe raha ravim-bizy avao sanandro mety hanimba motera zay ndraiky koa le Kilalaky avao zany henonao agnatin'ny ray volana ohatra zay mety ho simba koa ny sofina mety tsy hita espiraka fa zatra zany misy fotoana zany tena hoe hakafiliana amin'ny resaka gadona zay angaliko zao de Kilalaky aloha zany de henoko an-trano ohatran'izay nena ina avy ny hetsika mety hoe ahitananao vita zany zao tiany amin'ny rariva ty ao amin'ny Glacier de hoe zany retsika fa ia ny hetsika mety ahitananay zao vitany rariva io zao amin'ny Glacier de manao mankomana tournée makany amin'ny faritra Ambositra any zany zahay vitany Glacier taloha raha antsika kely nankahira anankiray tsika hiran'ny Adrien Kilalaky izay ao amin'ny Glacier ny hariva manomboka amin'ny 7 alina manomboka amin'ny 7 alina Halava, pas spécial mon chéri. Sita para comunulu, et toi zareno, encore valé. Sou siri, ande carama, sou siri, ande carama, de carama mi farsi pomulava, de carama mi farsi pomulava, mana wazapati mana parudo, mana
remplaçant, grande brisala, patena una plaçant, tenora plaçant, delisuvana, tenora plaçant, delisuvana. Tena manahirana anazy izy ty Adrien fa izy ty raha ny tena marina dia zao kotrany izy ty no hira eny aloha marina izy ve tena mbola mazana noho ny zomba io a mafy sao neritreritry Fabio mahita le lometsiketsika aloha ohatra re tena hiala ambanimbany nosta ambanimbany nosta Gila zany le mbanao zao foana fahazarana aloha zany izy fahazarana ny loha mihetsiketsiky eo ne zavatra efa zato zany ohatran'zany zany sanandro zany efa io le ana dia zatra le loha zany fa raha olona zatra mety mafanina fa zao Fabio zao lavalava volo zao mety tsy magnazy ohatra tonga dia mitsangana volo io tonga dia mitsangana volo be izy firy nisan'ny olona mpikambana mitarika Adrien Kilalaky zahay ao misy 3 vehivavy anankiray ihany zany zahay afitoka dia ireo 3 reo ve grand complet Adrien Kilalaky grand complet zay ka mety hoe firy eo ny raha atao eo manao nasoana ny endrik'ilay fiarahana mpakafy raha riva ao amin'ny Glacier Analakely manomboka amin'ny 7 volana ia fiarahana mpakafy raha riva io manomboka amin'ny 7 manko misokatra zany le vavahady dia sy ho tara mihitsy zany fiakarany Adrien amin'io fa zay hira rehetrarehetra zay nafatarana ny Adrien Kilalaky dia atao ao manontolo zany zay nafatarana hatramin'izay ezahako atao zany zay tratra aloha ezahako aby zany zay hira nafatarany olo anakay le danseur koa zany eo ay misy danseur eo ka eo zalahy misy eo misy afaka ny mpijery fa afaka mandeha Kilalaky miaraka aminareo afaka mandeha Kilalaky misy na ny andro zany mangatsiatsika fa rehefa mandeha Kilalaky sy maintsy mafana avao tsy mafana avao zaho mba misy fantanianareo Adrien ohatra mbola tsy nahita mihitsy na vehivavy manao Kilalaky anatina clipnareo mpanao Kilalaky existe ve zany existe ka mbola tena tsy nahita nareo fanahita misy ka mbola tsy nahita mbola vitsy angambany misy zany fa izy zany ny vehivavy moa zany rehefa anatin'le Kilalaky mety tsy havita an'le anao an'le ka zay mihitsy ny fanontany mety ny tapany ambany avao zany izy tsy manao an'izao fa hitiny azy hita manao Kilalaky avao tonga dia manao Kilalaky mety mipikatra any ambany ray zany tena miasany amin'ny vehivavy rehefa Kilalaky fa ny loha mety tsy afaky amin'ny mahavehivavy azy zay fanaky mare mety tsy mahavehivavy azy ny fiarahana ao amin'ny Glacier iran'ny Adrien Kilalaky avokoa no atao eo sa misy interprétation misy interprétation ka misy interprétation mety hoe hatramin'ny firy ny fiarahana sy voafetra aloha zany satria ny tena hoe am'izao tapitra fa sy voafetra zany le fiarahana fa miankina amin'ny mpakafy foana rehefa makafy le mpakafy dia eo isika jusque mandra-pahafapo zany tena marina mahafapo zany ndao tsika naka clip anankiray sady atotra ihany koa ny la stagiaire misy azy ity clip anankiray ty bobola izy ty Kilalaky be misy izy ary ny lohateniny tiry ty dia hoe raisiray ny bobola raisiray ny bola fa sy ohatran'ny Frantsa sy Croatie eo zay sitiavako anao ty ne sy mahay miolona amin'ny raha raiky halafa izano diso amitsika roa fa izano diso feligninay lehilahy tsy tokina ranare ny tanina trany zany isika rehetra ho any amin'ny hôtel Glacier riva manomboka amin'ny valoka dia efa misokatra ny varavarana
manao tsy midy mihitsy varavara ny glacier zany tsy mbola nahita an'io zany mihitsy fa afaka miditra eo isika dia miandra ny Adrien Kilalaky fa ho avy eo grand complet Adrien Kilalaky amin'ity fampisehoana anio ariva ity ndao tsika andray ny Vahiny manaraka andray atelier maquillage no resantsika miaraka amin'ny Fabio misaotra anao Adrien merci masaka be lehilahy manao maquillage ie ohatranazy manao a za koa zao nanao fa ohatrany anao ohatra maquillage inona no antony anaovana hoe manao maquillage de rehefa inona tokony manao maquillage ny antony anaovana maquillage aloha tsy voatery hoe ratsy ianao de manao maquillage de tsara fa misy ny olona na manao maquillage ary de ratsy misy tsisy fiovana mihitsy misy tsy misy fiovana mihitsy hoe miankina am'le olona manao azy foana aloha le izy de ny antony anaovana maquillage anehoana hoe tsara ianao tam'le naturel iny fa mba tena ho tsara kokoa ary havaka de zay ny antony le anaovana maquillage de hoe rehefa fotoana inona ozy ianao teo tokony anao maquillage de ny antony mahatonga le hoe rehefa inona tokony anao maquillage rehefa ataoko angamba hoe aleo rehefa misy événement foana vao manao maquillage fa tsy manao maquillage isan'andro foana zay ngambany mitovy ve ny fanaovana maquillage ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy oui mitovy fa fotsiny rehefa manao maquillage lehilahy de tsy asiana am'le fard paupière eo amin'ny maso zay fotsiny angamba mampiavaka azy de ny rouge à lèvres fa misy lehilahy manao labelo za aloha manao mba tsy makina be le molotra de zay mahatsara an'le manao labelo ohatra ve rehefa anao maquillage ve ohatra hoe lehilahy de tsy maintsy amboarina foana le volomaso kikisina sa tsy voatery miankina am'le olona foana io fa za zany tsy maniry hoe tsy maintsy kitihana amin'ny volomasonao fa miankina am'le olona ihany io atelier maquillage afaka resadresana kely ve le atelier maquillage io atelier maquillage io maromaro zay ny mpikambanao anatiny fa za moa zany no solitena zako mono nanorina anazy de atelier maquillage zany efa ataoko hoe teo amin'ny roataona teo nitsanganany ary mbola mitsangana izy ary itsangana mandrakizay de ny ataonay ao moa zany manao hoe atelier maquillage zay de manao maquillage mampianatra ankizy zany hoe auto maquillage be da be ny offranay ao anatin'izany misy ihany koa manao paque mariage zay manao ny rehetrarehetra momba ny maquillage zay amin'ny akapobeany fa ny le hoe mampianatra misy zany fampianarana le hoe auto maquillage de misy fampianarana hoe manao maquillage ny olona mitovy tsy mitovy tena tsy mitovy mihitsiny ho anay zao le hoe auto maquillage tsy mivize olona anankiray ho lasa maquilleuse zay aloha tena antitra teriko foana satria maro be mihitsy mieritreritra hoe lasa maquilleuse izy rehefa miala ao vita le fampianarana fa le auto maquillage iny zany hoentinao amin'ny andavanandro maquillage simple ny ampianarana aminao amin'io fa betsaka manko no mieritreritra zay zavatra zay nefa diso tena diso azo lazaina fa hoe maquillage dia fanaronana ny lesoka de fanasongadinana ny tsara ie azo lasaina tena azo lasaina tokoa aloha zay zavatra anankiray zay fa misy ny lesoka mety tsy voariny mihitsy misy ohatra hoe molotra ohatra zany ohatra hoe misy anina de renana hoe sima ohatra hiteny foana le lesoka zany fa ohatra kosa ny hoe mony be na tashe be iny tena couvreny mety ohatra misy mony be de mba tsy ahitana le mony be de asiana mony be amin'ny maquillage zavatra hafa ndray zay zavatra hafa raha zay de tafy ny afaka ataotsika zany fa za rehefa raha ohatra asiana maquillage de laza menamena be dolo tsy zakanao zany le izy le produit ampiasaina zany tsy zakanao fragile zany tarehanao le volombava fa tsy le ay ve de alana fotsiny risea face paintine ve tafiditra anaty maquillage ie tafiditra satria arangy maquillage vilatra be izy tafiditra ao anatiny ny face paintine io zavatra anankiray fa nieritreretiko foana ty ho anontaniana amin'ny Fabio tsy Fabio re fa misy olona hafa koa fa saiko anontaniana ty fa Fabio aloha zao nitratrako hoe de tonga de apetrako rehefa anontaniana inona tonga Fabio hoe de anao maquillage anao maquilleur le izy aloha zany efa tiana foana hatrizay sa ianao tianao manao coloriage tany ampianarana
mahay sara eny aloha ka ohatry mba nahay any tamin'iza tany maternelle tany efa tsisy ivandraisany amin'izay mihitsiny fa angamba hoe nanosika anao an'le maquillage angamba de neninay satria izy tia maquillage be de farany a ohatrany de ao an-trano fe maquillage de mba nanandrana nkitikitika de lasa tianao azy le izy a de navadika ho tena asa amin'izay hoe tetavana vola fa tsy lololovina fotsiny eo zay ngambany de firy zao ny hoe ataoko hoe ny fatapatra avy hoe sokajiny ohatran'izy zany lehilahy manao maquillage rehefa mandeha amina événement anankiray ie sokajin'olona tsy mirehetrarehetra aloha be da be tsy manao vitsy kosa nefa manao ohatranazy zao a raha ohatra hoe olona monjy soirée izy de misy ny styliste reny mannequin artiste reny tena manao maquillage foana reny mpanolotra fandaharana fa raha ohatra ve ka hoe anao maquillage zao ianao de hitanao eny ohatrany hoe mahita olona ianao eny andalana eny de jerenao ohatr' zao fotsy le tarehy loatra to de fantatrao hoe ataoko ohatr' zao zao maquillage nio tonga de milay be mihitsy olona tena manao an'izany mihitsy rehefa mandeha eny andalana zany hoe raha mifanena Fabio zany zareo to de mitody ohatr' zao za mijery anazy tena zany mihitsy tena zany surtout a vehivavy mikorotana volomaso tena zavatra tsy zakako mihitsy tena maro satria zary lehilahy mavita mikarakara ny volomaso keo fa volomaso io zany zao naturel io izy aloha tsy naturel fa amboarina de izy koa nefa tsy permanent fa matory arariva de miala io de fo maraina tsisy a de manisy indray de rehefa miala io zany tsy mampatahotra be rehefa miala io zany misy volomaso e misy volomaso fa apina anasongadinana an'le izy zany hoe tena bien tracé le izy zay ny antony anaovako an'io ve zay le misy tantinanay zay misy tantinanay izy tena nasolo tantera fa izy rehefa amin'ny alina to de mampatahotra be mihitsy so ihany moa izy fa efa tsetotso fa efa any amin'ny fenana mazava tantina fanahy zany raha mampatahotra fotsy onao Fabio inona avy ny dingana atao rehefa hoe anao maquillage ny olona iray de tsy maintsy esorina foana ve maquillage iny rehefa to sa afaka hoe alo io avetiko de rahampitso miteny an'izany anao fa misy ny olona tena manao normalement tokony hoe hiala foana ny maquillage rehefa atory anao satria tsy miaina le po anao iny efa hoentinao mandritry ny tontolo andro de mbola hoentinao matory any iny de tena ataoko hoe tsy mety ngamba zay tena tsy mety mba miaina tsara izy amin'ny alina aloha alana izy fo maraina de manao ndray anao fa misy clienteko zay kokoa naso atao de copie satria izy misy de message anao hoe hoentiko matory ozy izy ty de ny maraina mbola manja be foana de nandefasany sary aveo hoe jereo izy fa lokomena ihany ny ala tena ho zay chapeau mavita matory maquillage mba tonga am'izany angamba mety manao ohatry zao mihitsy fa le zany rehefa hoe petraka le maquillage mila diovina ny tarehy alohany ametrahana azy dingana anaova ve misy dingana maromaro mihitsiny zay vao vita tsara ny maquillage manadio tarehy aloha vitany manadio tarehy de misy ny hoe masony alefa ny voaloha zay izy vao miditra amin'ny tainy ohatrohatr'izay de mifara amin'ny fixateur zany le psipsit iny de iny no fixe anazy le arpique ka tena ohatry manao déodorant mihitsy satria tsy atao ohatry zao hoe psik tena lavitra mihitsy ny manao an'iny zavatra iny maritra de firo en moyenne ny maquillage anankiray raha ohatra hoe manomboka amin'ny enina anao manao maquillage de ataoko hoe na amin'ny enina ariva raha aloha iny tsy rava mihitsy raha tsy hoe tena alanao mihitsy raha hoe tsemboka indray miankina am'le type de peau ny olona raha ohatra efa gras izy de nefa ny produit ampiasain'le maquilleur na maquilleuse aminazy mbola abazina lesy huile de iny tena ataoko hoe même pas 1 heure angambany iny de efa mitsongotsongo ohatra manao menaka tarehy manala-panda manala-moma azakany tokony atao raha ohatra hoe te
io anaraka fampianarana ao amin'ny atelier maquillage. Maka rendez-vous foana zay zany a miasa amina rendez-vous fa tsy misokatra hoe isan'andro hoe ty ny ananay de ao zay fa maka rendez-vous ao amin'ny page l'atelier maquillage en Facebook ao de mandefa MP aminay anao na niafatra miafina de valinay avy hatrany sotra anao de mihitsy manantena fa mba ho ataonao maquillage zay ndray andro any ie ina ndray tiako zao piba dao anao dokam-barotra kely ary aloha fa somary valabanaka any amty farany herinandro ty Ny FIBA Afrique sy ny fédération malagasy ny basketball de manolotra ho anao Africa Zone Cup Qualifiers fifanitsanana ny tompondaka ny Afrique FIBA 3 contre 3 sokajy lasvavy izay atao ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny Mamasina ny 20 sy 9 jolay 2024 ireo ekipa africaine sy visangana indrindra no ifandona amin'ny Madagascar. Sponsor officiel Telma, sponsor White Palace, Colis Express, Vigie, Tafit, Ivotel, PMI Madagascar, boisson officielle Ovive, XXL, partenaire média TVM, Live Sport, RLM Communication, Honor TV Radio, AZTV, la ligne de mire 24 heures Madar. Telma, sa fitque numéro 1 Malagasy. Les épaules d'un gardien portent plus que son nom. Elles peuvent porter toute son équipe, se prêter aux éloges et essuyer les critiques. Et si parfois elles se couvrent de gloire, de pellicule, jamais. Jusqu'à 100% des pellicules éliminées. Gillette Mac 3 Turbo offre toujours une meilleure sensation après 10 rasages qu'un jetable la première fois. Les lames Mac 3 ont un double revêtement pour un rasage de plus près avec 0 rougeur. Vivez une expérience incroyable, rasage après rasage. Gillette, la perfection masculin. Fotoana iray manahirana antsika vehivavy ny vadim-bolana, tsotra ny vahaolana, Sleepy Lady. Malefaka aoka izany serviette hygiénique Sleepy Lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakan'ny vehivavy rehetra. Toa tsy heno akory ny fisiny noho izy manify nefa mifoka sy mahary tsara. Tontolo andro mahafinaritra, mianaka halalana sy tsy misy ahiaha, apetra ao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Araky ny fafantatrao, ny couche Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ireny sy ny zaza noho izy maharitra mandritra ny alina manontolo. Atao etsy amin'ny lapahan-kolontsaina sy fanatanjahantena etsy tsy Mahamasina ny 9 sy ny 9 volana Jolay ho avy izao ny fifantsanana amin'ny AfroBasket 3 contre 3 iarahana amin'ny firenena vitsivitsy zay no resadresantsika eto rehefa amin'izao fa tsy de tena resaka organisation loatra tsika fa iresaka amin'ny resaka teknika satria ny vahintsika anio dia ny ono zany tale teknika nasionaly mpanampy zay ngamba fitena zany amin'ny te malagasy ao amin'ny fédération malagasy taranja basketball Francky miarabanao Francky de faly miaraba atsika rehetra eto amin'ny plateau de faly ihany koa miaraba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana iresakantsika fankikely aloha vetivety manarangaro oatra zao fena takona tsy mahita izy avy mo tadidinao ve izy avy ny firenena mandray anjara amin'ny ty 3 contre 3 ty fifanitsanana Madagascar aloha za fa nyteny Madagascar aloha anankiray Seychelles ray tenao Seychelles misy anankifolo zany raha ho an'ny lehilahy aloha satria milohan'izay misy anankifolo raha ho an'ny lehilahy aloha de tanjabe fihoanjarany zany hoe misy firenena anankiroa tsika mandray les qualifications ho an'ny coupe d'Afrique de ny anankiray Benin de ny anankiray tsika eto Madagascar de tsika eto Madagascar raha ny lehilahy ny resana de efa voateninao teo aloha zao ny anankiroa Madagascar sy Seychelles de ao koa Tunisia de Tanzania Ghana Egypte zay zao isany ao anatiny de ny vehivavy misy anankifito de ohatran'izay ihany koa Madagascar, Tanzania, Ouganda, de Egypte de izy koa izy teo Seychelles misy aty Seychelles ihany koa ohatrotry ny ahoana ka ny avy teknika an'ireo
firenena hafa ankoatrantsika Madagasikara raha mihoatra amintsika eto Madagasikara raha mihoatra antsika eto Madagasikara manana maizy azy mihitsy reo avy eto reo fa ohatra zao misy équipe-ny Ouganda zay nandray anjara tamin'ny Coupe d'Afrique tany Togo tamin'ny première édition tamin'ny heritaona fa tsy le équipe nanao tany tsony mivirina ty fa hafa ndray zany hoe tiana ho tenenina zany mety ho tsaratsara kokoa noho izay no latsaka eto fa izany nefa na izany zany tsy mahakivy tsy zany hoe vao may avo be kokoa ny moralan'ny malagasy aloha voalohany indrindra satria vao aingantsika nahazo ny laka ny 3e place iny de indrindrandrindra koa tsika ny andray ampiatrano an'le izy de be da be ny fahasahina indrindrandrindra ny fahavononana araky ny tenenao teo resaka teknika ao amin'ny fanomanana rehetrarehetra de tena vonona tanteraka mihitsy am'izao raha ho atao any Togo ny volana novambra taona 24 ny lalao famaranana firy amin'ny avy eto Madagasikara no mety hoe satria lisy tsy na azo lasainy hoe tournoi de qualif izy firy amin'ny eto Madagasikara no mandeha makany Togo de firy amin'ny ao Benin no mandeha makany Togo ny eto Madagasikara aloha zany hoe ny fa fito 9, 10, 11 novembre amin'ny 2018 zao no atao any Lomé Togo ny Coupe d'Afrique de Madagasikara zany zao raha lehilahy ny resahana de misy anaky 10 tafakatra qualifié zany qualifié amin'io qualification atao eto amintsika ny fa 7 sy 7 vola jolay io de ho an'ny vehivavy misy anaky 4 zany hoe mbola misy be da be zany ny chance fa miankina amin'ny fahavononantsika zay efa niteneniko teo hoe vonona de vonona tsika amin'izay lafiny zay teknika inona ke mahasamy hafa ny afaka manao raha hoan'ny tsy mahay inona mahasamy hafa ny tena hoe ingeza be akoatran'ny terrain akoatran'ny kianjo ilalovana amin'ny lalàna feny grand terrain sy ny demi terrain ny FIBA aloha zany nitovisany iny fa nisany hoe mahasamy hafa azy akoatran'ny resaka infrastructure ny terrain resahanao teo de ny règlement aloha satria ny règlement en 3 contre 3 hafa mihitsy zay hoe lolovin'olona anankitelo zay izy zany hoe joueur anankefatra ihany milalao aminy isany tsy mampitovy aminy koa zay mety sady mampiditra kely an'izay ihany ako satria manana solitentsika lasany l'Algérie ary manao match mihitsy izy efa nanomboka maly de olona efatra lasany satria tsisy coach le izy zay zany nisany mampiavaka anazy aloha amin'ny basket classique amin'ny jeux africains de jeunes de tsisy coach izy fa ny 5 contre 5 moa fa iarahantsika mahafantatra misy coach foana anakiroa ohatra de zay zany nisany mampiavaka azy de faharoa côté arbitrage ihany koa angamba ny asiko resaka kely satria ohatrantsika Madagasikara zao tsika mbola tsy manana arbitre tena hoe international makasika ny 3 contre 3 fa mbola voahiditra tsikelikely am'izay sehatra zay tsika indrindrandrindra amin'ny fisinyty qualification ty fa ny any ivelany efa manana an'izay zavatra zay fa ny 5 contre 5 moa efa hitatsika reny ny arbitre ao anatin'ny commission centrale des arbitres sy ny CRA sy ny DRA tam'izay tany ampianarana de rehefa manao demi terrain za de rehefa avy mitifitra de tsy maintsy mivoaka ny botay mipetraka ave zany amin'ty officiel be sady ohatra milay be ty ny terrain mipetraka mihitsy fa misy fiovany kely le izy raha tamin'ny tena koa moa nanao an'izay zavatra zay taloha hoe mivoaka mibotay fa zao zany izy le taloha izy mivoaka fotsiny tongotra anakiray de afaka mivirina aingana le misabaka be mihitsy aloha fa izao izy tena mivoaka mihitsy ny tongotra anakiroa mivoaka n'iny 6m75 iny de raha vao une fois tsy mivoaka an'iny zany ny tongotra fa ny tongotra anakiray fotsiny de avelan'ny arbitre iny fa vadika violation iny rehefa aveo de an'ny adversaire avy hatrany zany hoe ny tongotra anakiroa zany mila mivoaka zay anao vao afaka manao attaque na anao pénétration ianao na anao tir eny hoe misotranao na anaky mivahiny teto entana antranotsika rehetra ny tokantrano zany fa amin'ny fa 7 sy fa 7 ny volana jolay ho avy zao no atao any amin'ny etsy amin'ny lampankolotsaina sy ny fanatanjahantena ny fifanitsanana iraisam-pirenena ahafahana misolotena mandeha manao ny Coupe d'Afrique any Togo zay atao amin'ny volana novembre taona 24 sy 2 firenena 7 no mandray anjara raha ny lehilahy vehivavy
de firenena no mandray anjara ny folo no mandray anjara ny lehilahy sambany a vao mandray anjara ny vehivavy malagasy tamin'ity ty édition ity deuxième édition misy fanantenana avy nefa ny vehivavy am'izao sambany zao sambany tokoa izy fa tena misy fanantenana ary na izahay eo amin'ny staff technique ao raha enina izy mbola somary sahirakirana izy amreto ny tena hiditra zany efa manome fanantenana ny malagasy ady zany zay mipity basket sy ny pakafia mba ho tonga anotrona fa itsika anisan'ny encourager nireo mpilalao atsika malagasy antsika fa ny zapinina koa atsika fa nisy zapinina dia tany anatin'ny défiléany zareo frantsay tany tsy mahay mijery le olona jereny eniny izy iny disidisykely tsy mahamory nefa mahamory ihany ty farany ty tsy nalefa mivika izy ty fa tokony nandeha nisy ny championnat du monde ny port de femme fitondrana vehivavy sady miazakazana koa fitombena so ihany izy fa misy rano de mba manalanala fofona raha ohatra hoe misy fofona le ramosesany le vehivavy nen'le vehivavy ka le vehivavy fogna mivady ihany andamosina any amin'ny ramosena sasa aloha vao manao an'iny tsy maintsy zay kosa aloha fa anjary tena mandrapatonga any am'zay aletsy manao auto disqualification efatra telo toy izy zany aloha fa mbola tsy tapitra PM Madagascar sopapa sabotsy ny andro faraparan'ny herinandro miaraka amin'ny PM Madagascar mitohy isan'andro mitohy isan'andro ary mipopoka be isan'andro iverena kely mba hataitaitra antsika rehetra hoe sabotsy fara soavina lalo sabotsy fa mialohan'ny lalo sabotsy iverena kely hoe lasa majanga ny 288 millions tamin'ny alakamisy arabasoa arabatsara voly zany miaraka amin'ny PM Madagascar vola be isan'andro zay anisan'ny mpanohana ny basketball nareo tokony mba ilalao ihany koa nefa vola be miandry anareo ny point de vente PM Madagascar zay zany momba ireo mpilalao zay efa nahazo raha mbola tsy tonga eo am'ilay toerany ianao ho avy ny anjaranao azakivy azaketraka hitan'ny hafa ve tsy mba ho hitanao azon'ny hafa ve tsy ho azonao ohatra zao namana jeby mitsilo hoe ilalao izy afaka omena sopapa izy fa tsy voatery anaraka n'iny sopapa omena azy iny izy satria na mpaminome sopapa raha tsy malala mivaliny course maro ny sopapa azo raisina miaraka amin'ny PM Madagascar malalaka ny safidy raha ny lalao atsika androany sabotsy no ambara de any amin'ny kianjany engin atelier izy io be da be mipity atelier tongava amin'ny lalao ara fa 9 monja mipandray anjara mitontona nefa tsy maintsy misy ary tsy maintsy misy atelier maquillage raha ohatra ka misy miaraka amin'ny PM Madagascar hoe out tonga de namana josy sy namana zan tadiavina fa tsy maintsy misy tontona foana isan'andro io zao lasan'ny mpilalao ny vola be tamin'ny sabotsy io ndray ny 25 millions d'ariary na 125 millions de francs ho an'ny mpilalao samba te azo ny daholo nefa tongava fotsiny milalao
raha ny indice de confiance amin'ity azakazaka an'io sabotsy ity 2/5 misy ny favori a favori zao andro hoany sabotsy ny numéro 1 9 6 1 9 and 6 ny plus joué kosa indray any Dubai anao miteny zany 6 1 7 indice de confiance averika any fa 2/5 raha ny fototra kosa dia numéro 9 na base numéro 9 amin'ity lalao an'io ity zay ny momba ny événement fa ny 6T kosa indray ary miakatra amin'ity sabotsy ity ary efa 12 partant montsy de ka tokony ilalao raha izany kando ato ambadiky ny fandaran-dalony misy ny programme ny 6T ondamosiny 12 partant zakazaka obstacle lay karazany tsotra indrindra dia nie zany miazakazaka dia mitsambikina dia miazakazaka fa rahapotroka de mianjera tonga de vao ilika rira vao mianjera ny indice de confiance 3/5 ny fototra amin'ity 6T an'io sabotsy ity numéro 1 alaive le numéro 1 fa atokisana Louise James Bond zay ny amin'iny fa isan'andro mandeha mivantana eny amin'ny club course ny lalao atsika ary hatramin'ny alahady folakandro azo lalaovina foana ny quinte club raha toaka andro atoandro ny événement ohatra ty an'io sabotsy ity amin'ny 4 ora sy fefany quinte plus azo lalaovina eny amin'ny club course ihany koa zany ny quinte club eo ny eo dia vola dia isotranao na mian'izay antosaterina ihany efa miresaka lalao ihany sika de antosaterina ihany ilay lalao iarahana amin'ny fédération malagasy ny taranja basketball zay ahafahantsika mahazo tapakila miditra maimam-pona ao amin'ny lapan-kolotsaina sy ny fanatanjahantena ny fanontaniana de hoe rovina no atao ny fifantsanana ny AfroBasket 3 contre 3 zay atao ao amin'ny lapan-kolotsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina valinareo amin'ny alalan'ny afatra miafina ao amin'ny page Facebook ny Midi Ma'nifik izany amin'ny latsinainy ho avy izao ny fisarihana voalohany aoriana zay kosa dia misy fanontaniana vaovao indray ahafahana misarika indray ho amin'ny zoma tompo lasy toko vavy fanambarana iny feo gazety farany nyretin'ny faranao soavina teo iny no ahitantsika ny faranao soavina farany aloha satria no ny antony tsy azo anoarana dia voatery hiala sasatra kely izy satria dia miandry vahiny ifara koa dia mirary soa ny faranao soavina mba ho tonga soa ny vahiny ho tonga soa ny zandry ny asle de rehefa tonga soa izy de tafaverina somatsara eto indray afaka 3 volana anoany ao arinany ity zany de tsy ahita fara itsony aloha tsika fa de manova mora fara zay tamora de tonga avaingana ny taiza de miverena aingana de teneny izy hoe Midi Ma'nifik ihany ny atsika eny ary manomboka amin'ny alatsinainy any dia mpanao gazety miaraka miasa amin'ny fara hatrany no miaraka amintsika fa hipotra amin'izay izy fa hatramin'izay izy de ao ambadika eo foana miafinafinao aina tantely ny anarany engany mba tsy be vokotra ny farany kozy rehefa mipetraka eo amin'ny seize moa tsy manahirana ihany zay ny hoe toko lasy tovavy amin'ny raha soa amin'ny fara merci mifandray tanana dolo mpilalao re baibay amin'ny latsinainy indray mirary farany herinandro Manifik ho antsika tsirairay avy Au vide, ma source de vie.